Kristy no santatra. Izay lohateny izay, lohahevitra izay no manasako anao mba hiaraka andinika indray ny tenin'Andriamanitra isika. Faly mpankahita-tava aminao indray amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Arabaiko ny akaiky indrindra, arabaiko na lavitra indrindra aza, irina indrindra dia izao samoeliky ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsiraray avy dia tononona aminao indray androany ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Andery hiaraka hivavaka isika ho fanomboantsika izao fiaraha-midinika izao. Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotra anao izay noho ny fitantananao anay, noho ny fiarovanao anay ka nahatrara anay izao fiaraha-mandinika ny teninao izao. Tsy herinay izany na tanjakay fa noho ny famindram-ponao Jehovah no tsy nahalandritra anay ary dia ny fahasoavanao matoy izao anay. Ankehitriny ary raha hiaraka andinika ny teninao izay amin'ireto zanakao na iza izay misy azy reto, dia aoka ny fanena masina no ampiray anay ary ampitoetra sy ampianatra anay izany teninao izany. Dia mamela ny heloka sy ny tsy fahatanterahanay, fahatononona sy angatanay ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny andiny natao tadidina no andeha anomboantsika ny fiarahana ny Korintianina voalohany toko 10 ka ny andininy 11 sy ny andininy 17 manao hoe: ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Zava-dehibe zany andinina natao tadidina zany. Milaza ny ten'Andriamanitra fa raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny fanantenana rehetra ny amin'ny ho avy. Fa satria nitsangana Kristy azo antoka ny ho avy. Zao ny voalaza eo amin'ny andininy 20 amin'ny Korintianina voalohany toko 10, andininy 20. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy, santatra izay efa nodimandry. Efa nitsangana tokoa, manamafy le tokoa, tsy misy fisalasalana. Efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy, santatra izay efa nodimandry. Mpiara-midinika namana, nitranga teo amin'ny tantara ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Noho izany dia mahazo antoka isika fa izay rehetra maty eo amin'ny Kristy dia hitsangana rehefa ho avy izy. Zany no fanantenantsika, zany no fanantenan'ny tsiraray avy, fa mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe inona moa no hevitra le hoe Kristy Jesosy no santatra. Vakintsika eny amin'ny andininy 1 sy ny 7. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy araka ny filaharany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Ry mpiara-midinika namana, manamarika ny fiafaran'ny vanim-potoana ny faharatsiana iainantsika izao ny fitsanganan'ny tenan'ireo izay maty ao amin'ny Kristy. Amin'ny Adama faharoan'i Jesosy dia izao voalaza hanolotra indray ny fanjakany amin'ny rainy izy ary amerina izao tontolo izao iambany fanapahany rainy. Izay ny voalaza manomboka amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 20. Zany hoe ny faneken'ny Kristy ilefitra eo amin'Andriamanitra dia tokony ho raisina ho fanehoana ny fifandraisan'ny Adama sy Kristy. Kristy no ilay Adama faharoa eo amin'ny drafim-panavotana. Ny lefitra izy, ny lefitra tanteraka teo amin'ny sitrapony rainy izy, raha toka tsy nahatanteraka izany kosa ilay Adama voalohany, tsy manlefitra teo amin'ny sitrapony rainy. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10, manomboka eo amin'ny andininy 7 ka hatrany amin'ny 430 dia milaza averan'ny Paoly indray ny filazana fa tena fahadisoana, tena adalana ny fandavana ny fitsanganana Kristy tamin'ny maty. Zao ny voalaza
amin'ny andiny vasimy roapolo. Raha tsy zany, anahoana zay atao batisany amin'ny maty? Raha tsy atsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny atao batisany aminy? Ary nahoana zay no manao vivery ainay mandrakariva? Lazaiko mandrakariva re rahalahy amin'ny firiariako noho ny aminareo zay ananako ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika fa maty isan'andro aho. Raha araka ny fanaon'ny olona no ny adiko tamin'ny biby ty tany Efesosy, inona zo azoko tamin'izany? Raha tsy atsangana ny maty dia aoko isika ihinana sy sotro farapitso ho faty. Aza mety fitahina ianareo. Ny fikamanana amin'ny ratsy manimba ny fitondrana tena tsara, mifoaza tsara ary aza manota. Fa ny sasany tsy manana fahalalàn'Andriamanitra, ny ampamenatra anareo no ilazako zany. Nanao sary anohatra ny amin'ny batisa zay tandindo ny firaisan'ny mpino amin'ny Kristy amin'ny fitsangana maty eto ny apôstôly Paoly. Zao tokoa mantsy ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahenina, Romanina toko fahenina ka ny andininy fahatelo. Hoy izy hoe, tsy fantatrareo va fa na iza no natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesany, koa niarana levina tamin'ny batisa tamin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Re mpiara-midinika namana, na iza nanaiky natao batisa tahaka nanaovana batisa amin'i Jesosy dia mino sy manaiky ny fahafatesan'i Kristy tamin'ny maty, nandevenana azy ary nitsanganany tamin'ny andro fahatelo. Noho izany, tena tsy misy heviny ny fandavana mazava misy ny fitsanganana maty. Mpiara-midinika namana, tena zava misy ny fitsanganana amin'ny maty. Misy teny nefa somary saritakarona zay nambaran'i Paoly hoe atao batisa amin'ny maty. Inona moa no hevitra finosony zany teny to saritakarona zany? Amin'ny kapeny dia manondro hevitra roa izy io. Voalohany le manao batisa amin'ny maty, atao batisa amin'ny maty, maneho ny fanapa-kevitry ny olona sasany atao batisa mba ahafahany miaona indray amin'ireo havana izay fanody mandry amin'ny fitsanganana maty. Atao batisa izy mba atonga azy mba hiaona amin'ireo izay fanody mandry tao amin'ny tompo amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Zay voalohany. Ny heviny faharoa dia izao, atao batisa amin'ny maty izy ireo satria ny fanapa-kevitra no raisin'ireo izay fanody mandry amin'ny Kristy dia atao ohatra azo alaitahaka mba ahafahana ihany koa maneho izany eo amin'ny fiainana tsirairay. Fanapa-kevitra atao batisa dia setry ny ohatra tsara zay nataon'ireo izay efa natao batisa, efa fanody mandry ka natao batisa teo amin'ny Jesosy. Ary dia izay nahatonga ny Paoly manao hoe tsy misy heviny fanaovana vivery-aina raha toa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty. Ny mpiara-midinika namana, Kristy no santatra izay fitsanganana amin'ny maty izay, ary satria natsangana Kristy zava-misy dia azo antoka ny fitsanganany tsirairay avy izay maty ao amin'ny maty amin'izay fotoana izay. Ny tompony ampahery anao, amelomelona ao anatinao zany fanantenana mahafinaritra izany, andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay fa novelomelominao anay indray androany ilay fanantenana, nampiorenao aty anatinay indray fa Kristy no santatra izay fanody mandry. Ampio izahay mba hanaiky an'izany, ampio izahay mba hatoky an'izany, ka ninona mitranga na iza misy anay dia mba ho ao amin'ny Kristy isan'andro izahay. Dia mitahy anay, mitahy ny mpiara-midinika amin'ity androany ity. Tononona ny vavaka, anaran'i Jesosy. Amen.